Misy koa zegny famantaragna raiky ampitahaitsika amin'ny eninandro namoron'Andriamanitra ny tany. Zegny hoe zegny le eninandro ny famoronana amin'ny teny bazaha hoe 6 jours de création. Izy zegny misy koa zegny ifanodiany raha chronologiquement zegny ara-pitoagna amin'ny andro iainantsika ake zegny misy fagnarahany. De zahavantsika koa zegny ino zegny le raha ifagnarahany an'ilay ifanandrifian'ny raha amin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny tany nanomboka tamin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito, sy ny raha mitranga amin'ny andro iainantsika nanomboka tamin'ny namoronan'Andriamanitra lanitra sy ny tany hatramin'ny andro farany. Andro voalohany Andriamanitra raha nagnamboatra ny lanitra sy ny tany izy, de ino raha natany tamin'ny andro voalohany? Any amin'ny Genesis toko voalohany 13 hatramin'ny 15 antsika mahita zegny. Amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra nanao hoe Mesia mazava dia nisy mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina nataony hoe alina, dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Zegny hoe zegny tamin'ny voalohany zegny ny olombelona dia mbola tsisy fahotana, zay ny atao hoe fahazavana. Tamin'ny namoronan'i Adama sy Eva mbola tsisy fahotana izy napetraka tany amin'ny sahidigna andro ny fahazavana zegny tamin'izay. Ary zay mahatonga atsika ny olombelona zao miandrandra ny andro ny fahazavana, miandrandra le satria any andro farany dia ho toy ny tamin'ny voalohany andro ny fahazavana koa zegny tsisy fahotana olo parfait olo an'Andriamanitra, olo madi. Dia izay zegny fa nandrify tamin'ny andro n'Andriamanitra ny tany tamin'ny voalohany indrindra andrana tany dia nagnisy ny mazava tamin'ny Adama sy Eva zegny. Andro faharoa izy nagnano any amin'ny andin'ny fahaenigny, vakintsika ny andin'ny fahaenigny ka hatramin'ny andin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra nanao hoe Mesia abakabaka eo anelanelan'ny rano, ary aoka ampisaraka ny rano amin'ny rano izy. Ary Andriamanitra nanao ny abakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny abakabaka tamin'ny rano ambonin'ny abakabaka, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny abakabaka hoe lanitra, dia nisy hariva ary nisy maraina andro faharoa izany. Zegny hoe zegny misy fampisarahana tan'Andriamanitra momba ny rano. Tamin'ny zegny misy rano, nisaran'Andriamanitra zegny ny rano dia misy ny rano ambony dia misy ny rano ambany. Zegny hoe zegny misy ny lanitra, misy ny tany, misy fisarahana rano-tsabony zegny nisarana ampisarahany. Dia izay zegny le hoe kofa nanomboka nanoa tamin'izay zegny Adama naka an'ilay hazo ny fahalalana tsara sy ny ratsy dia niroahan'Andriamanitra ny ala tamin'ny saha. Zegny hoe zegny nisy fandraisana, nisy fisarahana. Ary rehefa nanota ny olombelona lasa nahalala hengatra ary lasa voahozo nason'Andriamanitra ny ala taminy mindana voahozona ireo niatsemoatavanare nanare hany voahozona zegny olo, zegny hoe nisaraka tamin'ny Andriamanitra zegny tsika. Izay le nifanandrify tamin'ny andro faharoa tamin'ny androny Adama sy Eva ihany nanomboka nanota izy, dia hatrany amin'ny androny Noa tia zegny le fisarahana. Zegny hoe zegny zay le andro faharoa. Andro fahatelo zegny hatreo amin'ny andro Noa mandeha any, satria koa fotoana tamin'ny andro Noa nisinjovin'Andriamanitra indray koa zegny le zanak'olombelona nangoniny indray koa zegny izay hitany hoe ankasitrahany. Hoy izy tamin'ny Noa hoe angoniny ny olona ampidiry agnatin'ny sambo dia ho avy ny rano handripaka izay olo ambony tavela ake. Dia nanomboka teo amin'izay zegny ny andro fahatelo baka. Vakitsika amin'izay ny andro fahatelo iny raha voalazan'ny andro fahatelo izay hifanandrify amin'izay any amin'ny andin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra nanao hoe aoka hiangona ny rano eny ambany lanitra ho eo amin'ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany, ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tamin'ny andro fahatelo Andriamanitra nampaniry ahitra tambony tany izay mamoa veribery mazana be satria mamoa ny hoe zegny mitombo multiplier maniry le ahitra misy azo finamoa zay mamoa tsy namoa izy fa namoa dia zegny mitombo. Dia izy zegny mifanaraka amin'ny vanim-potoagna ny andro niboahan'ny olo tamin'ny sambo fiara izay miparitaka tamin'ny tany izay namoa. Izy teny hoe mamelo any tany tahaka ny fasika eny amin'ny rano sy kitany eny amin'ny langitra. Igny hoe misy le hoe mamoa mifanandrify zegny raha beke tamin'ny andro fahatelo namboaran'Andriamanitra ny tany. Misy resaka hoe famoazana, misy resaka hoe fitomboagna. Dia nanomboka tamin'ny fiboahana amin'ny sambo fiaran'ny Noa, tia koa zegny olo vao nanomboka ny haifolo koa nitombo namoa
mifagnaraka zegny mandeha fogna fotoagna atsika mikisaka dia any andro fahaefatra ndraiky koa zegny Andriamanitra andiny fahaefatra amin'ny folo zao ny raha natany tamin'ny andro fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe misia fanazavana ny amin'ny habakabaky lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo. Zegny hoe zegny teto Andriamanitra nagnamboatra ny davolagna sy ny masoandro ary ny kintana zegny ho famantarana ho izy, famantarana reo ny andro, famantarana reo ny taona. Ny fanandrify amin'izay ndraiky io tamin'ny fidianan'Andriamanitra ny zanak'Israely ho famantarana ny tany, famantarana amin'ny fiainana, famantarana ho an'ny tany. Ary moa vaberimberiko fogna hoe ny zanak'Israely ane ka napetraka Andriamanitra ho famantarana, izay no mahatonga raha aby teny volangy teny misy ohatra fanambadian'ny zanak'Israely fanambadian'ny fomba fanambadian'ny jiosy mifagnaraka amin'ny zava-misy amin'ny andro kely. Ary Andriamanitra rehefa magnano fagnoharana dia zanak'Israely fogna. Ary rehefa nisafidy izy rehefa tapiray Noa moa zegny misy le niparitika dia nihamaro olo nianaro ny firenena dia zanak'Israely nisafidiny manokana. Dia zegny mahatonga hoe ny zanak'Israely fogna zegny famantarana ho an'ny tany, ho an'ny fiainantsika olombelogna hatramin'izao fo ny olo tsy mahay. Dia mifanandrify koa i raha beke tamin'ny andro fahaefatra nametran'Andriamanitra masoandro sy kintana sy volana zay ho famantarana ny fotoagna. Dia zegny koa zegny ny zanak'Israely famantarana fotoagna. Ny filefina zavay ty hoe ary zegny mahatonga hoe Daniel fitopolo andro Daniel moa mbola zavay avake famantarana koa zegny le raha famantarana izay rehefa misy zanak'Israely dia fiainana zanak'Israely na ny fombafomba mampanao zanak'Israely dia famantarana le raha aby tsy takatra ny sain'olo ndraikindraiky. Ary fahadimy andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano ho be zava-mananaina ary aoka hisy vorona hanidina ambony tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra. Tamin'ny andro fahadimy zany nanombohan'Andriamanitra nagnamboatra biby natao agnaty ranomasina ty ambony tany. Tamin'ny andro fahaenina izy mbola magnamboatra mipampahany fô ny tegna nanombohany nagnamboatra dia tamin'ny andro fahadimy. Dia ny biby amintsika olombelogno ny biby dia natao hizaka vesatra. Zegny hoe zegny tsy sitrapony zegny ny atao hoe tsika olombelogno tsy nefa tsika olombelogno bôka finamen'Andriamanitra tsodrano mbola tetsika moa zegny rehefa aveo amin'ny andro fahaenina hanjaka amin'ny raha ambony tany na ahitra na biby. Dia ino ny raha ataontsika amin'ny biby amin'ny andro kely ampizakaintsika raha hoe ampizogaigny sarety ny hoaniny zegny koa zegny mizaka zavatra zegny ny biby. Ary ny fanandrify mihitsy tamin'ny andron'ny Mosesy rehefa nisafidiana zegny zanak'Israely dia Mosesy nalain'Andriamanitra hitarika zanak'Israely hivoaka tany Egypte. Nanomboka tamin'ny andron'ny Mosesy nandeha tatao andron'ny Josoa hatraty amin'ny fahafantesan'i Jesosy Kristy dia taony nanjaka natao hoe lalàna. Nioaigny tamin'ny lalàna ny zanak'Israely. Ny lalàna nefa dia zavatra apetraka hatramin'izao raha misy ny atao hoe lalàna dia lalàna zegny raha apetraka hitondragnan'ny olo dia na tiana io na tsy tiana rehefa zavatra voatonga ry lalàna dia tsy maintsy atao. Dia hoe ohatrany hoe fagnangejana raiky tamin'ny zanak'Israely koa ny lalàna ary tamin'izareo tamin'ny fotoanandro jiosy maro be ny karazana lalàna isan-karazana lalàna raha mamaky antsika any amin'ny Exodus Deutéronome any ho any misy resaka lalàna maro be momba zanak'Israely ary tsy maintsy arahagna. Zegny hoe ohatrany hoe fagnangejana zegny le raha amin'izareo mifagnaraka zegny nanamboaran'Andriamanitra ny biby zay natokona ho hagnaraka ny draiko zay misedra natao hiasa hivesatra raha dia mifagnaraka amin'izay koa zegny vanim-potoagnany zanak'Israely tamin'ny fotoagnany tamin'ny lalàna hatreo amin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy. Satria tamin'ny andro lalàna zegny hatreo amin'ny nahafatesan'i Jesosy dia le andro fahaenina koa ivakitsika ake amin'izay raha natany Andriamanitra tamin'ny andro fahaenina fa dia fahasoavana zegny raha miainga ka rehefa tsy lalàna eky. Andro fahaenina ino raha nataon'Andriamanitra tamin'ny andro fahaenina andiny fahafito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maroa fa raha sy mihabetsaha ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka mahazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambony tany. Ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manintsamboa rehetra izay ambony tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsamboa dia ho fihinana anareo ireny. Ary amin'ny bibidia rehetra sy ny voro-manidina rehetra
ary ny zava-mananaina rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany dia efa nomeko azy ny zava-maitso rehetra ho fihinany dia nisy izany. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahenina izany. Nagnamboatra olombelogno zegny Andriamanitra tamin'ny andro faheniny izay nampitoviany endriky taminy, izay navelany nomeny fahefagnananjaka amin'ny raha jiaby efa namboariny tarohanany. Ary io izy afaka manjaka amin'ny biby, manjaka amin'ny vorogno, manjaka amin'ny raha jiaby agnatin'ny ranomasina, manjaka amin'ny hanigna raha maniry. Zegny hoe zegny misy fahasoavana namen'Andriamanitra antsika tombony dia tsy tovizantsika amin'ny biby sy tany sy rano sy hazavana sy raha jiaby namboariny tany. Zegny hoe misy fahasoavana manokana ho antsika dia zay le andro ny fahasoavana amin'ny andro faheniny, amin'ny andro vanim-potoana niainantsika dia andro ny fahasoavana, andro ny fiangonana. Ny olombelogno koa raha tadidintsika tsara be ny olombelogno atao hoe tsika olombelona kristiana atao hoe fiangonana fa tsy ilay tragno. Zegny hoe andro ny fiangonana taorin'i Jesosy Kristy voatsy ilay fiangonana. Dia moa mbola hitantsika amin'ny fitopolo Daniel misy ilay hoe andro ny fiangonana. Izao andro misy atsika kely atao hoe andro faheniny namoron'Andriamanitra ny tany, mifanandrify amin'ny namoron'Andriamanitra ny olombelogno izay nagnatobahany ny fahasoavana ho an'olombelogno. Izao ny atao hoe andro fahasoavana no misy atsika kely. Ino amin'izay zegny raha miandry atsika après ny andro misy atsika kely, ino ny andro fahafito. Zegny hoe efa vanim-potoana raiky zegny tavela ambesantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Zegny hoe zegny tamin'ny andro fahafito Andriamanitra nitsahatra ary nagnamasiny ilay andro izay ny atao hoe andro fitsahara. Dia ilay ambesantsika andro fahafito. Rehefa tapitry ny andro ny fiangonana, ny andro ny fahasoavana eto an-tany, amin'ny andro misy atsika kely dia ny magnaraka raha ambesantsika kely dia ny atao hoe andro fitsahara. Zay dia mbola magnaporofo farany vanim-potoana misy atsika kely izay mifagnaraka amin'ny porofo marobe izay nihentin'ny fagnazavana taloha aby. Hiditra amin'ny atao hoe fitsaharana amin'izay atsika kely, nefa alohan'ny hidirana amin'ny fitsaharana dia mbola misy ny atao hoe fampakarana. Dia efa miakatra moa antsika dia efa miara-manjaka amin'ny Jesosy ny ambony igny, efa agnatin'ny mitsahatra zegny antsika zay. Fa mbola misy ndraiky moa hozavantsika rehefa avy eo hoe mbola misy ampahan'olo izay mety hitao tafajanona mbola handalo ilay andro fahoriagna, fa nefa amin'ny farany ndraiky Jesosy mbola misy haka ilay ampahany farany fa ho anjaka tafakatra efa mitsahatra sahady. Fa ny tegna fitsaharana andrasana dia ny arivo taon'Andriamanitra izay hanjaka eto ambony tany any Jerosalema vaovao, dia ahoriagna zay vao misy ny fitsarana farany dia zay vao miditra ny fiainana mandraka zay. Zay zegny ilay vanim-potoagna fitnamoron'Andriamanitra zao tontolo zao izay mifagnaraka amin'ny vanim-potoagna iainan'ny olombelogno hatramin'izay nisy an'ny tany. Zay mbola magnaporofo amin'ny andro iainantsika kely atao hoe période farany alohan'ny hidiran'ny fiainana mandrakizay tsy fitsahara. Mazava maromaro raha mazava dia arakaraka atsika amin'izay eky ary atsika kely manoko zao dia mahefa farany eky. Ary itsy ohatry ilay tamin'ny andro taloha hoe fa ela be ary ngesanay zay hoadiny andro farany. Marina Andriamanitra amin'azy hoe tsisy mahafantatra ny ora sy ny fotoana sy ny andro, fa ny famantarana kosa ozy izy tahaka ny aviavy ozy izy. Isan'izay ny ao famantarana rehefa manintsy ambony aviavy dia ho fantatra hoe fa ho avy ny vanim-potoana izao. Dia tahaka izay koa ozy izy ny aminareo. Izy tsy magname lera sora fa ny famantarana jiaby efa nameny, ary ny famantarana jiaby efa nalazainy teo fa tanteraka aby jiaby. Dia ka zay miambigny ilay andro farany antsika dia ny andro ny fitsahara.